Tsika rehetra amin'izany hirany zakatiny zany anomboka tsika ary raha ny tena marina aloha dia tokony hoe tsy nisy androany tokony hoe tsy nisy androany satria efa niteny hoe any amin'ny amilady ny fotoanatsika kanefa ny adidy tsy an'olon-dratsy ary efa resaka teto hoe rehefa miantso ny adidy amin'ny firenena amin'ny zavatra mitranga amin'ny raharaha rehetra dia tsy ampafirin'ireo malagasy mijaly any tanindrazana ny tenako ary tsy afenina fa miasa ny sain'ny tsirairay ary tsy tafandrimandry mihitsy miandro amin'ny toerana lavitra maromaro presque eran'izao tontolo izao hoe Monsieur Fleury ahoana ihany no tena fandehan'izy ity ary maro ny miasa saina zany ary indrindraindrindra ireto mpiray tampo sy rahalahy sy anabavy avy amin'ny faritra hoe fa maninona loatra no atao an'izao zay ary tena tsy afenina maro ny latsa-dranomaso
satria tena milaza ary mitaraina hoe mbola tsy nisy ohatran'izao Monsieur Fleury tamin'ny firenetsika ary tena nataon'le zandry tokoa, nataon'le boikely tokoa ny teniny hoe zavatra mbola tsy fahitanareo tao anatin'ny 9 taona tamin'ny tantaran'ny malagasy no zavatra ho ataoko ary tena mizay vao mahatsapa daholo angambany ny tsirairay avy amin'izany rehetra any ka alohan'ny karakarako ny dossier sy ny karazany dia andefa hira indray ngamba aloha aho dia avy eo tsika manohy dahoro dahoro tsika. Tanga harko sa to mani donze
Eke, never below, never. Velumo, maitara sada, velumo, mitet casicada, velumo, ma vita mtola, velumo, mita tuvole, velumo, ma vita micale, velumo, omso mabale, velumo, ma vita migiaca, mi refi magalayaka, ma vita mi voyage, mi aspira la plage, tiki 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 sare. Asaba wase. Ma vita mangan, 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 Uvelumo, velumo, uvelumo, tsara, uvelumo, velumo, uvelumo, tsare, uvelumo, velumo, uvelumo, tsara, uvelumo, velumo, uvelumo, tsare. Oh yeah, 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 yeah. 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 Uvelumo, velumo, uvelumo, tsara, uvelumo, velumo, uvelumo, tsare, uvelumo, velumo, uvelumo, tsara, uvelumo, velumo, uvelumo, tsare. Velumo kila nulutiana, tsare. Velumo chimarari salabe, tsara. Say, para velumo, para velumo, sikoyo. Asalala, mi mujer, tengo cuenta filo. Velo sala magnifique, papita vita regla usike, betu fali fancy musike. Velo sala magnifica, sache ma vita mirica rica, tu vita bebitica tike. Angaputangana. Uvelumo, velumo, uvelumo, tsara, uvelumo, velumo, uvelumo, tsare, uvelumo, velumo, uvelumo, tsara, uvelumo, velumo, uvelumo, tsare. Asamatinyenge, 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 Eka, fiainana tsara. Hanomboka tsika araky ny teniko teo hoe ny rahapirenena tsy miandry fangalanaina na hoe fetifety na valabalaka na hoe vakansy. Tsy miandry an'izany ny rahapirenena fa mandeha miazakazaka ary tadidio fa ny fiadalanao am'izay ataonao amin'ny misy anao na aiza misy anao dia am'izao olo zao dia misy malagasy voton'ny alahelo, voton'ny anoanana, voton'ny fahoriana, voton'ny ranomaso, voton'ny fahatezerana, voton'ny fahantrana, voton'ny totondry, voton'ny fahatezerana ary voton'ny zany atao hoe tehitsotra. FDB anankiroa no diniantsika androany ary ho fakafakaina eto amin'ny tatasika dia natao hoe namana manody. Dia tonga dia tohizantsika avy hatrany ao anatin'izany ny zavatra mitranga sy ny vaovao eno andrany. Ka mamela aloha hanao zavatra kely vitsika azafady.
Eny ary tompoko a, ndao ary sika. Ny namana manody sy ny hoe ny an'ireo nabokany netsika nafodiny najotsony nataony hatrano maizina. Zay ny zavatra miseho. Ndao ary ny namana manody. Tsy hoe andikaroka zavatra filozofika be tsika na andikaroka sy mandefa mesazy, mandefa vaovao tsy fantatra intsony hoe amin'izao ohatr'izao manko aza miala, aza miala tsika. Bon, zany hono zany a. Manao menace ny satria misy manao appel zany amin'ity fanavakavahana ity a, dia mandeha ny menace any amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny communication any a. Mazava ho azy zany Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Adiniko tokoa moa fa nandiavina voalohany ary nisidina voalohany tao amin'ny TVM anie de Rozy zanaky Mahajangy. Hitanareo intsony ve Rozy manao présentation ao amin'izany TVM zany? Adiniko tanteraka fa tsy hoe manana ny Rozy na hoe maninona fa izy moa mba niangavy mihitsy mba tsy ho tononona ny anarany, mba tsy ho tratran'ny reprezay fa efa tonga kosa ny fotoana ilazana hoe nanjavona voalohany ary anisan'ny hoe tratran'ny cyclone voalohany dia Rozy. Tsisy tsy mahalala ny Rozy ngamitsika raha ohatra mbola mahalala an'izany Mahajangy zany ary raha mbola mpijery TVM ihany koa. Tsy andeha hitady zavatra filozofika be hoe ahoana isika fa ny namana manody raraisina tonga dia amin'ny ankapobeny ary tonga dia direkta tsy mivilivily dia ny namana amin'ny politika. Ny namana amin'ny politika dia matetika tsy ahoatr'ahoana eo takan'ireny tsia. Hoy ny malagasy hoe ivelan-tsia. Tsara, ivelan-tsia, ivelan-tsihy. Fa rehefa vadika ao ilay tsia dia efa na izy komavoka maloto ary tena tratran'le mandray ny couleur'an'le tany ary tsisy hijerena azy, na izy feno olatra, feno an'iren'le bibikely madinidinika kely any amin'ny diky ireny no ahitana azy. Bref, rehefa miala io tsia io amin'ny lafiny tsara ka avadika ao ambadika ny lafiny ratsy, dia izay ilay atao hoe namana amin'ny politika, takany atao hoe ohatra hoe ny Mapara. Namana amin'ny politika ohatra hoe Ngiahandry Rajoelina. Namana amin'ny politika ohatra hoe Mamy Ravatomanga. Namana amin'ny politika ohatra hoe Ratsirahonana. Tsisy tsy mivadihana zany izany olona zany raha mbola tamin'ny firenena. Raha hitantara zavatra maro tsika
talohan'izany atao hoe ahoana marina moa zany Andry Rajoelina zany rehefa tena atao ny koty. Araky ny fitantarako aminareo foana hoe nanamany niaraka taminy teo ara tia avokako am'izay ty tantara ty. Misy zazavavy hoe atao hoe andao ataontsika hoe Sisi ny anarany. Niorganize anniversaire izy io. Efa tany amin'ny taona 20 tany ty tantara ty. Non, tany amin'ny taona 20 mahery tany angambany izy ty. Dia niorganize anniversaire io Sisi io teny Ivandry. I Sisi io sipan'le bandy anankiray zay hoe Nene ny anarany. Ary rehefa tonga ry Andry Rajoelina, ry Nene zany tamin'izany zany nanisany hoe bandy kely sady lava ny bôgôsy no samy tsisy nalalan'izay le 504 quadricette angambany izy zay raha tsy diso. Ny zandriny koa bôgôsy be koa ny zandriny, tena bôgôsy be izy ny lala. Ary natram'izao ary zany Nene zany mbola mahataratara ny zazavavy ho an'izay mihanahana fa Nene indray efa manambady. Ka tamin'izany andro rany, tamin'ny fahatanorano reo tanora reo, dia tonga tao amin'io le anniversaire karazana bomma zany io fiantsomana zany tamin'izany i Andry Rajoelina sy ny ekipany, dia tsy navelan'ny Nene niditra. Hoe tsy mahazo miditra io. Satria fantatry Nene fa hikaoty an'le sipany. Ary tsy nazaka ihany koa an'le sipany nefany ngia Andry Rajoelina. Vekse tanteraka ny enao lasa izy nandeha niverina tany Besarety. Mialatsiny amin'ny fitenenana fa nitondra bokin'ozatra tamin'izany izy defa zany nitondra gros bras niaraka tamina batte de baseball andeha hamono sy handrava an'io anniversaire an'olona io sy andeha hamono an'i Nene. Ny bokin'ozatra sy ny gros bras nampiasainy tamin'izany dia mialatsiny tompoko amin'ny fitenenana fa ireto mpanao rugby mbola kely izy tamin'izany. Ils avaient à l'époque, je crois, 17 ans angambany zalahy tamin'izany. Un peu plus na un peu moins. Tsy rava le balle, le boum, nitoy ny anniversaire, nitoy teny ny fiainany rehetrarehetra, samy nandeha teny, samy nitady teny dralahy. Fa ny zava-doza ny tranga dia izao. Ny taona 97 izy zay, raha tsy diso dia nisy namono. Aza manao raccourci nareo. Aza manao raccourci nareo. Fa nisy namono tamin'ny fomba mamoehatra ary tena atao hoe tena fomba matsiravina ny zandriny Nene. Samy malala an'izany daholo Madagasikara, Antananarivo, Raivohatra, ny Playboys rehetra
tao Antananarivo. Nisokatra avy hatrany ankety dia aza manontany ahako akory hoe oui 505 quadrille 5. Oui, merci Makaveli. 505 quadrille 5. Aza manontany ahako akory hoe izy aby no voaroro tao ny zavatra bizarre, ary tena bizarre, et que tout le monde se pose des questions jusqu'à maintenant. Misy voasambotra tao ary nisy migadra. Rehefa mivoaka amin'ny figadrana koa le boa io dia nisy namony koa dia maty. Aza manao raccourci nareo aho. Jusqu'hatramin'izao tsisy nahafantatra ary tsy fantatra iza ny namono an'io boa io. Adiniko moa ny anarany. Fa rehefa mivoaka amin'ny figadrana io raha namana io, zay tena tsy afenina fa il était incapable d'assassiner le jeune frère de Néné. Et c'était pas le bon assassin. Enfin, tout le monde savait que c'était pas lui. Namby tsara ny tsara tam'izany ary. Fa ny namono moa tsy teo amin'ny fitsarana. Ny groupe-ny olona namono tam'izany tsy teo amin'ny fitsarana. Dia maty ary nisy namono io raha namana io rehefa mivoaka ny figadrana. Maro ny olona ary tiana ozy izy no Sandrine Néné réel. Tanareo fa misy malala zany ary tiana no anaran'le boy kely. Oui, misy malala le tantara. Ary tiana zany le assassiné io. Ary rehefa mivoaka le boy dia maty nisy namono le migadra zany. Tsy vitan'izay fa nisy anankiray koa saika hanao chantage angamera satria tratra nangalatra ilay raha naman'izay. Ngamera moa efa nieritreritra zavatra lavitra be. Aza manao raccourci nareo aho. Aza manao raccourci nareo. Rehefa mifamaly tao izy reo lahy, aza manao raccourci io iangaviako mialatsiny fa il y a trop de morts. Assassiné ou à assassiner dans l'histoire. Maty tratran'ny overdose Bobo restaurant tsiro. Samy taitra daholo. Bobo nefa tsy voa tamin'io no mifoka na ny dainy. Ary Bobo anisan'ny nahalala ny fomba namonoana ny Artine. Zay matsiaro an'nga Bobo dia afaka mampatsiahy eto hoe ahoana ny fomba nahafaty an'izany Bobo zany tanora. Ahoana ny fomba nahafaty an'izany soi-disant olona namono ny Artine
Ary ahoana ny fomba nahafaty ny Artina? Ahoana ny fiseho amin'ny 7 février? Ahoana ny fiseho amin'ny lundi noir? Ny zavatra tena sarotra indrindra manko averiko eto dia rehefa eo amin'ny fitondrana ianao no mikitika tanan'olona, mikitika tanana olona, na sanatria mamon'olona dia efa mafy ary tena enjana ny lalàna international momba an'izany. Mitandrina mafy aho satria mahazo menasy aho takan'ny olona rehetra. Ny sasany tonga dia figadrana, ny sasany tonga dia migadra, ny ahy mbola menasy. Inona ny ifandraisan'izay amin'ilay hoe namana manody? Manafatra ary mampita teny ho anareo ao anatin'ny fitondrana. Orzala, raha mbola afaka ka miala mangataka fialana dia miala dian'izao. Amin'ny ora tsy ampozinao dia ianao ny lasa misolo vaiky ny akalana ary tonga dia F sur plat na kitoza antona atao grillade misolo tenan-dralahy any an-tamimora. Amin'ny ora tsy ampozinao akory dia iny ianao ny voatendry, tsy nieritreretinao tao amin'ny parcours-nao tamin'ny fiainanao akory, iny ianao ny voatendry miditra direkta satria manomboka manimbatsembana na mety malala zavatra na tsy tokony misy emerge dia tsy maintsy ahisaka amin'ny fomba montona, amin'ny fomba mihaja, amin'ny toe-tsaina jilamboto. Namana manody satria androany miara-miasa, mandeha tsara ny fibaikona, mandeha tsara ny resaka fa ty olona resahanao tsy fantatrao akory fa tsy mena mivadika ary tsy fantatrao akory fa ianao ne dia ho fandriany aseny manao ny asa maloto rehetra. Rehefa tonga ny ankety dia ianao ny difotra ary ianao mibaby selileo. Takan'izany ny DG an'ny orinasan'ny Ngaravato Bleu tamin'ny afera amin'ny Bois de Rose nigadra io ranamana io. Ary rehefa izy no porteny chapeau na porteny charge nigadra tany an-tanimora ary tena ninana moa zany. Rehefa nivoaka modiny le ritsay ary modiny tsy fantany akory ary noroahany tao anatin'ny orinasany. Nefany lazaiko anareo eto dia ilaza aminareo io ranaman'io no naka ny seky ny Soalala izay avany tany amin'ny Sinoa tany Sinina. Mbola velona io olona io. Possible ny amoahako an'izany information zany
mety hampisy olana ny olona io fa raha maninona zany io olona io manomboka masin'andro androany dia fantatritsika hoe iza no mikarakara azy. Tsy afaka miala ianao Ramose satria fantatro zany tantara zany ianao no nakany seky des centaines de millions de dollars tany amin'ny Sinoa avy any Soalala tsy hoe ianao no nangalatra azy akory fa ianao no missionnaire nirahana naka ny vola dia avy eo nomena ny zalahy dia tsy fantatra hoe nakaiza l'izy na nakaiza fa en tout cas hatreo ihany no natrehan'ilay raha namana rehefa azo ny seky ahafantarantsika malagasy hoe misy olona voahiraka, misy olona bouc émissaire dia mieritreritra hoe namany reto fa miteny hoe fa raha vao namana zany mamadika zany ny akama ihany no tsy mamadika ka raha mieritreritra ianao fa akamany zay tsy niko izy mitsamy ihany no akama akoatran'izay namana ka narapitso ary zany Augustin Andriamananoro zany nanembatrembana ny dralahy dia direkta koa any Tamoro. Rapitso zany Pierre Older zany manembatrembana azy direkta any Tsiafa. Inona moa mba rolan'ny Pierre Older zao efa mba misy amin'ny ady mafy tao inona poltron vehivavy no manjaka raha palais mini-jupe fotsy fe namana manody tsy azo atao namana ary tsy azo atao mpiara-miasa ny olona tahaka an'ireny. Samy matsiarotsika ary samy matadidy mbola velona ny colonel Charles. Mbola velona izy. Inona no tsy nahazo ny colonel Charles hatramin'ny mosavy, hatramin'ny sabotage ary saky niantra tamin'ny ainy mihitsy vavolombelona nanjoa azy mbola velona izy iny. Sotra n'Andriamanitra fa voavondro soa amatsara ny ainy, sotra ny vazaha ihany koa nanampy ary mba fantatrareo moa jusqu'à hatramin'izao ny vola amin'ny fitsaboanan'ny colonel Charles ary mbola colonel amin'ny miaramilana izy, mbola tsy retraitena izy dia tsisy mpandoa ary tsy alohan'ny zalahy. Inona ny dikan'izany? Raha sanatria zany ny frantsay tsy consentant, tsy manana compassion, tsy manana ny système social zay efa prévu amin'izany amin'ny dictature zay ataon'ny afrikanina, ny mpitondra afrikanina dia efa maty ary tsy tradrany ny colonel Charles. Namana manody afatra pitapitaiko ny soma ny amako ny olona amiko dia zao anery olona zavatra tena halako ary tena halako mihitsy rehefa
mitombina sy marina ary miantra ny zavatra teneniko. Satria zah efa nyteny, efa nanafatra herintaona mahery azay, herintaona sy tapany. Satria herintaona sy tapany zany le boikely iny teo. No efa niteny hoe tsy menatry ny managadrana io fitondrana io. Moramora amin'io fitondrana io managadra ny malagasy, fa sarotra aminy managadra ny tena mpanao kolikoly izay eo akaikiny eo, mpiaradia aminy isan'andro isan'andro, mpizara latabatra aminy, mpiara misakafo aminy. Efa nanafatra, efa nanazava fa ireto olona ireto dia en danger. Miala malaky eo Madagasikara ao raha azo atao. Gadra, gadraina, namana manody, meny katikatira tsara ianao miasa aminy tomobily mpanjakana, meny vila ianao miadana tsara satria tapoiny miadana, fa vao manomboka ny kea efa mamay ianao any amin'ny varotry ny fody. Ary indrindra moa fa avy any amin'ny faritra ny fiavianao dia direkta. Ohatran'ny hoe menaka latsaka motera, hodorana mandritry ny fotoana maharitra. Halako ny hoe efa nilazaiko io, fa io fa mitranga. Tsy tezitra aminareo aho amin'izay toko, fa tena tezitra tanteraka amin'ny tenako. Ary zany no tena mahasorena io. Satria peut-être je n'ai pas su vous convaincre. Angambany tsy nahay nanazava ny tena zavatra mitranga. Angambany tena tsy azonareo ny tena zavatra tiako lazaina. Ao moa misy olona manao a priori milaza ianao efa miezaka manazava ny zavatra rehetra. Mbola misy olona ihany manatsatso. Voadona izy dia mieritseritra izy fa tsy fantatro, dia mienatra, dia olon-kafa nasiana mandondona aty amiko. Dia hoe mba lazao kely momba an'izao e. Raha ny teny tamin'izany andro, ny zavatra natao tany amin'ny Ray aman-dreny Philibert Tsiranana. Fanompanane io e, dedakismane io e, amin'ny andro tsy tokony anaovana azy le andro atao, anaovana an'le zavatra. Zany hoe ny fomban-drazanao contre ny olona amin'ny sampy, amin'izay sampy ataony any ambadika any, dia manitsaka eo tokotaninao izy, eo amin'ny fasan-drazan'ny dadabe anao sy ny dadaben'ny firenena amin'ny andro fady. Nolazaiko ane zany e. Misy dikan'izany. Ny fadinao mihitsy no tsindriny ary dakany. Miaraka amin'ny azy izy mitotona eo amin'ny andro fady, vita ianao zany. Ao anaty rova ao ne.
tokony ho fantatry ny sarababem-bahoaka. Misy triangle zany marika apetraka ry zalao. Moy misy dikany raha tadidinareo le zavatra fanamboarana rond-point à gauche et à droite mba hiserinena n'Antananarivo satria izay mibaiko ny Tatarabe. Dia manao triangle izy io mianga teo Tanimena dia talony indray teo Anosy. Raha anjaranareo milaza ny toerana. Tadidiko azaiko anareo ty mijaly foana zany. Tsy haiko moa raha mbola ahoana tsy eo intsony satria tamin'izay no nahafantarako an'izay zavatra izay. Raha fantatrareo ery Ambohitrimanjaka amin'le makaria Ambohitrimanjaka iny dia aveo le lalana iray makany Vato dia mindray verina aty Antananarivo. Rehefa nanao ny rond-point izany Vado manko nanome an'io rond-point teo Andotam-penaka io. Tsara ho fantatrareo zany. Rehefa nanao an'io zay dia tsy nisy olana mihitsy fa hoe alefaso ataovy. Azara raha misy olona manao an'izany. Fa rehefa nanao an'le tery Ambohitrimanjaka tonga dia nilatsaka avy any amin'ny présidence tamin'ny andron'ny transition zany ajanono io. Dia lasa saina izahay hoe baiko avy any amin'ny filoham-pirenena ajanono le rond-point eo Ambohitrimanjaka. Rehefa najanona le izy nanontany valiny, tsisy valiny hoe inona ny antony fa olona hafa no nanatona moramora. Efa ngahy ialahy tsy au courant an'le resaka étoile de David ataon'ny rahalahy. Fa ahoana hoy izy avy ialahy eto ny tomobile. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Ty zavatra ataoko ty dangereux ty. Eritreretinareo fa moramora ty zavatra ataoko ty fa zavatra miantra manainy ty. Zay no mahatonga ana miteny antsika isan'andro san'andro hoe il ne suffit pas de m'écouter, il faut agir aussi. Satria rehefa lasalasa ohatran'izay dia avokako daholo izy. Satria tsara mahafantatra ny malagasy na io tany hitrahanao Antananarivo io raha vitan'ny Dralamarkazy. Menasy ny mahazo aho. Tsy afenina aminareo zany. Soran'Andriamanitra mierika moa zany hoe iza moa zany ny malagasy asa hiteny sy anitsinitsina ilaza ny zavatra tsy mety mitranga amin'ny firenena. Rehefa mierika, rehefa mitady to tsy dia misy nefa ny zavatra mitranga dia zao
Maro amin'ireo malagasy na mipetraka any Madagasikara na ivelan'ny Madagasikara ny teo ho filoham-pirenena tsy ndray mandeha na indroa no ny teny fa fitaratry ny fitondrana ny aty amin'ny atao hoe fitolomana. Ka raha aty amin'ny fitolomana ianao dia efa sary tahotra. Dikan'izay vous n'êtes pas bon pour être président. Je suis désolé. Na ny tena ary ianao, na ny anao démenti ary ianao, na anao déclaration, anao communiqué hoe tsy mety zao zavatra mitranga amin'ny firenena zao. Mangina daholo ry zalahy sy zavavy. Mierika aho ary rehefa nijery aho tao aoriana tsy nisy. Atsoina amin'ny participation hoe mba manaova ity ny lalana anaovana an'io zavatra io. Roa na telo no hita. Zany ve na olona hoe tena le izy zany tena hoe tena teneniko anareo hoe namana manody. Olona hitondra firenena zany tompoko manana fahasahina. Satria vahoaka no entinao, tsy voatery ho faly aminao ny vahoaka amin'ny zavatra anankiray mampety azy. Ary tsy voatery ho faly aminao ny fitondrana amin'ny tombotsoa amin'ny vahoaka tsirairay. Zay no mahatonga an'le hoe prinsipana namana tsy miainga satria namana manody. Raha mbola miteny ianao hoe namana, namana, namana. Ahoana namana? Ina vaovao namana? Azafady fa tsy aty amin'ny Fleury Kotomalalo zany, ndana miala tany. Namana manody. Miara-mianala. Miara-mitady ny mahasoa ny tsirairay. Fa tsy izay le zavatra mitranga any Madagasikara amin'reto olona roa lahy mitononoko teto. Mety manana ny prinsipa mahampinamana amin'ny malagasy sasany maromaro. Fa na zany na tsy zany ny malagasy koa rehefa mahi ianao na atsoinao amin'ny telefônina ary izy tsy raisiny ianao. Tsy rarahany ianao. Maro ny malagasy ohatran'izany. Fa metimety ao amin'ny fitondranao izy. Metimety ny fiainany. Dia tsy hitany ianao. Tsy hitany ianao raha malagasy. Tsy hitany ianao. Fa rehefa voadona avany izy, takan'izany Reboza. Ministre Reboza tsisy fantany namana. Voatsoko Reboza nandeha namonjy fivoriana niaraka tamin'ny olona, tamin'ny soi-disant hoe namany teny amin'ny 67 ny lohan'ny olona. Reny lahy atsoina tsy hita. Isany namana manody. René Patrick. Aiza daholo ny naman'ny Patrick. Amin'ny SVM amin'izao fotoana izao efa amin'ny style. Any amin'ny Mapara. Sénateur amin'ny Mapara IRD ny Patrick. Akory zay ozy izy le fitenenana. Ry Nicole Labe. Fa amin'ny style ary amin'ny commune izy. Namana manody. Mpiaradina zany Ravalomanana sy Mamy Ravatomanga zany fa iny.
Raha valy manana neny nahitany mamy Ravatomanga n'io hôpital poliklinika io e. Projet an'nga docteur iza moa ty le teto Akadifotsy. Fa vita teny am-panidinana. Docteur cousin le namako zay manko izy. Docteur Adrien. Namana manody. Nieritseritra amin'ny ministry ny santé a Madamady fa namany reto. Voatery miala moramora. Un haut technicien parmi les meilleurs. Namana manody. Ngazalala, Andriambalo, napita olona. Olona mandeha tongotra ery no entina amin'ity Mercedes isan'andro andeha entina mianatra. Tsy mahatsapa akory fa namana manody ane izy ty. Namana manody. Afatra ho atsika. Zay misavilivily any ambadika any. Miala din'izao. Satria na tsy miala din'izao ary ne ianareo. Ny rapitso koa mbola ho avy. Ary ny vahoaka any amin'ny faritra tsy ho voambaka ohatr'izay intsony a. Azafady a. Marary amin'ny faritra loatra ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Marary. Mbola ho avy ny fikambanan'ny olobe hiteny ary hamaky batsilana. Oui. Isin'ny filazana hoe stop. Ça suffit. Ampy zay. Satria ve hiditra amin'ny faharoa amizay tsika. Vetikevitra faharoa. Zay le satria ve zay ny transition. Nomaly a. Dia rehefa niteny teto hoe misy an'ity olona ity tokony izy no anisan'ny giadra ao anatin'izao afera Rasidy Désiré izao. Tononko ny anaran'ny olona io. Albert Raveljon DGA io amin'ny Jirama. Tony zany le atao hoe namana manody. Tamin'izany andro izy ity a. Eo ambonin'ny moketika eo izy ny matory. Miangavy ho atao DGA ny eleky ny Jirama. Natao le izy satria tamin'izany fotoana izany no tomboky Rodolphe akamo. Tena hoe akamo akaiky mety presque pratiquement tous les jours izy ao amiko no misakafo. Dia tsy sarotra tamiko ny angavy tamin'nga Rodolphe hoe ity lesy namana ataovy DGA eo. Tamin'izany fotoana izany nga Albert dia efa niteny. Satria ny telefoniko tamin'izany Blackberry. Dia ozy izy hoe hosoloko an'ilay Blackberry milay be ny ianareo vady raha vitanareo DGA.
Vita le izy satria tamin'izany koa nampiny général Noël izay ministre ny défense ny dossier dia mipasy le izy nommé DGA nga Raveljon Albert. Tsy le izy tsy nanome an'le Blackberry na izy tsy hitantsony ny problème aveo fa ny forfait vitany ary rehefa tonga taty amiko ny rapport ny JIRAMA ny rapport d'activité nanomboka nisy ny Albert atao amin'ny JIRAMA eto zany mialatsiny amintsika avoaka malagasy fa anisany nanoana zany Albert zany rally ny fiantsoana azy dia maly dia niteny hoe raha misy ny tokony higadra dia io Raveljon Albert io ny tokony higadra voalohany fa tsy Racide akory. Za mahafantatra ny trano vitany Albert eny Ambatobe ary fantako tsara ny tale généraly Racide Désiré. Vakivava mihitsy moa pasteur Tiandrazana Arvelo maro ary za ny tokony ataony ny fitsarana zany toko. C'est la moindre des choses. Jerena ny historique encontre-n'le olona, jerena ny fari-pananan'le olona, dia zay ianao vao mikôle miconfirme hoe tena nisy dépassement na 6 milliards tokoa na 500 millions ariary tao anatin'ny compte n'ity olona ity. Zay ianao vao afaka manao an'izay. Fa raha mbola tsisy vérification minutieuse, compte par compte, propriété par propriété, dia tsy afaka. Izy moa zany natao rapide be. Tsy haiko naissance de dossier sy ny naissance de document tao fa tonga dia mipetaka efa taona miaingy. Tsy vitan'izay efa miteny aho hoe nge Albert Raveljon dia tokony higadra ao anatin'io tantara io. Nigadra tokoa nge Albert Raveljon ary voasambotra tany tamin'ny mora. Zay ny vaovao azoko teo am-pialatanako Moaly. Fa ho Moaly ihany efa vita zany ny émission antsika vao fantatra hoe nigadra tany i Albert Iraly Raveljon. Vao Moaly dia niteny hoe i Albert anie efa mikôtikôty sy efa nanao tsara tarehy tany amin'ny Mapary, efa nivory matetika tany amin'ny arena tany izy, premier tour izy dia efa tany, anisan'ny nihetsiketsika tao izy. Za tsy malala akory amin'io hoe nierika iaho dia normal i Albert hoa raha tsy anisan'ny voasambotra na tsy anisan'ny gadra mitony. Saingindrisy hozy raha lakamisy. Saingindrisy hozy raha lakamisy. Voasambotra sy nigadra tany tokoa ngiara Albert Raveljon fa nahitany dralafika. Hoe diso nareo amin'ny Albert. Dia davan'ny laisan'ny fika io fa raha Albert anie akamatsika e. I Albert anie tsy tokony nadoboka tany e. Dia namoronana n'ity fika ity hoe titre teo inona moa izy teo e. Nirasy vakiko mihitsy le dossier fa ohatran'ny
manorosozy ary ohatrany manopa manko le izy tena opareny le izy fa androany azy tena maly any tena hoe oparazana fa ity opareny titre de inona moa filaza qu'est-ce que la personne dénommée établissement favoritisme condamné faute de titre de détention au ordre de monsieur le procureur général. Izy mametraka an'izany procureur général zany de tsy ho fantatritsika fa hoe ianona na ianona zany hoe mivoaka zany tako amin'ny totozy avy any Tanimora hanao fety ny Borzanila Albert Ravelin. Ny Apombo mijanona ao am-pigadrana izy moa tsisy atahorany André Rajoelina am'izay rasidiny ny olona tokony hiteny ary ny olona miteny efa misy tady mamingavinga sahady alao azava eto dia joro vavolombelona anankiray raha ohatra ianao tena malala an'izany atao hoe Madagasikara dia ny malagasy raha ny tena marina tsy manavakavaka fa misy réticence hoe reto ova reto manambaka sady manambany tsy dia avy amin'le vahoaka loatra ny mahatonga an'izay tsy le vahoaka hoe ova na hoe le malagasy tsotra manana firazanana hoe ova fa misy le zavatra satria victime foana ao anatin'ny tantara ny olona avy any amin'ny faritra anika nampetraka ao Antananarivo azy ny olona avy any amin'ny faritra dia voatery miangonangona eny amin'ny 67 Ambohipo Tanjombato satria tsy efa mifandraindray loatra amin'ireto olona fetsifetsy mpiatsara velatsy manambaka fa rehefa mifandray nefa le olona eo vao samy matsapa hoe ay isika kay tsy manavaka tandremo rehefa mifandray le olona eo vao samy matsapa hoe ay isika kay samy tsy manavaka vao mitraka ianao mijery ny zavatra ataon'ny mpitondra indrindrindrindra amin'izao fotoana izao tsy ny zavatra mitranga dans les coulisses. On ne le dit jamais, mais moi je le dis, parce que c'est vrai. Dans les coulisses, dans les recrutements, en haut lieu, on parle d'origine. Avaiza le ianona ary averiko fa zao izy iny. On parle de fiaviana. Ary jereo zava-be ne le zavatra efa roa taona latsaka no miteny an'izany hoe mba jereo ne no zanareo varino mangino ohatrany hoe mahafinaritra anareo mihaino ahy fa tsy ny zavatra teneniko
no analizenareo dia ifampiresahanareo. Tsy indray mandeha no miteny an'izany hoe mifampiresa, mifandony. Mba misy ministera tena misy vola ve anentanan'ny olona avy any amin'ny faritra? Travaux publics, finance, banque centrale. Tena mba adinio ne, tena mba kozikosy Madagascar ne pourra jamais réussir à se développer à ce rythme. Zany hoe misy une partie, misy une frange de la population malgache et majoritaire. Tena hoe ignorena complètement fotsiny zao, bypassena fotsiny zao. Dia zany ka ny beau bleu. Misy beau bleu va ao anatin'ny gouvernement io? Misy beau bleu va any amin'ny présidence any? On ne voit que roche dans la colline. Mais oui. Zao ny zavatra mitranga. Ny itsaramonina zao, commissaire. Anisan'ny olona tena hoe compétent amin'ny asany. Avy any amin'ny faritra. C'est un motif de l'écarter satria hoe Jordan Rolly. Qu'est-ce qu'il a à voir par rapport à ce que Rolly fait? Rolly n'est pas un enfant, encore moins un petit garçon de 12 ans. Tsy mbola naheno any tsaramonina ny tonontonona politika na ny resaka hoe tsy tiako ty na tiako ty na zao, ny asany no ataony. On l'écarte parce que c'est un motif, c'est le beau-frère de Rolly. Pourtant, c'est un gars ô combien bien formé. Zany hoe misy karazan'olona zany ao Madagasikara tena décapitena complètement. Nisy olona ne taloha tao amin'izany banque centrale zany e, avy any amin'ny faritra e. Maheno ve nareo amin'izao fotoana izao? Hoe mbola misy an'izany ve ao? Hono a? Dia Fleury indray ho lazaina hoe mpanavakavaka e. Tsy mitondra amin'ny fanavakavahana mihitsy ny zavatra teneniko. Fa mitondra amin'ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay hoe ry zalahy, misy zavatra tsy milamina tokoa ne ty cause ty e. Asiana manaonao foana le zanaky ny faritra. Zay vao nomena any amin'ny tokony ho izy. Dia zay andohaniny zany. Nasiana napiditra zavatra tsy mazava. Tamin'izy affecté disciplinaire tany Vohemar. Samy nahita ny zavatra nampidiriny tao daholo ny rehetrarehetra, zay vao nome DG. Dia mieritseritra le kely io farapitso tsy ho avy ny ankety. Zany. Ary mety izy ihany no hisambotra azy rapitso. Satria vao hitany hoe iny manana minibus telo efatra, manomboka manana villa glady be, izy ihany mamoaka azy ery amin'ny la gazety avy eo. Dia lasa ianao enquête any amin'ny Bianco. C'est un réseau déjà bien formé, bien ficelé. C'est carrément un système. Tao anatin'izay zavadray dia nanao erreur amin'ny fitsarana. Raha ny raisonnement ny retard reto dia tsy maintsy natao izay namoahana any Albert Rafilijonina Rally na hoe i Albert Bogosy. Tanareo amin'izany ny zava-doza mitranga amin'ny firenena. Tsy azonareo eritreretina mihitsy hoe possible ve zany hoe olona mahazo sazy
voapanga dia ny sasany manana titre de détention nen'le riony tsisy. Incroyable, tena hoe tena sarotra inoana. Raha Albert zany anisan'ny olona malala ny secret ny JIRAMA. Hoe inona ny tena zavatra mitainga tao ary inona ny zavatra tena maimbo tao, satria raha minitra ny fivoaran'ny tranobe any Radibera eny Ambatobe. Rasidy tompo tsy manana trano, tranony ihany ny sasarany nanomboka an'izy niasa tany amin'ny central tany Majanga, niainga tany amin'ny farany ambany mihitsy moka izy iny no tonga DG. Manapaiza amin'ny Rasidy ingénieur izy amin'ny resaka énergie ary manapaizana manokana ihany koa izy ary momba amin'ny management d'énergie, gestion d'énergie. Zany hoe raha amin'izao fotoana izao zany dia azo lazaina hoe manana double master le banky. Tamin'izany nefa zany zao ny zavatra lazako anareo. Miala tsiny DG, zay manko ny fiantsoana azy. Miala tsiny monsieur le DG. Tokony ho fantatrareo fa ny zanaky ny mahitahita rehetra, surtout rehefa miodikodin'ireo, dia na mianatra aty andafy na mianatra amin'ny lycée français. Zanaky Rasidy sady tsisy mianatra taty andafy no tsisy mianatra tamin'ny lycée français. Mba tonga saina moa za tamin'izay izy ihany manatitra ny zanany ary mandeha maraina be izy. Dia hoy aho taminazy fa angaha zanakay lahy tsy manatra amin'ny lycée. Miala tsiny tompoko mitantara ny resaka eto. Lycée inona hoy izy lehibe? Lycée français ho Fleury. Sady izy moa midimidiko Fleury. Aiza le rona nanako vola amin'izany? Hoy aza dia manao an'io lesy raha. So dia ataon'ny Fleury hoe tena mpanodikodina be ohatran'ireo bandy ireo ary sa hozy izy. Tany hoe Fleury tena lazaiko anao tena feheziko mihitsy ny tanako izy. Tena kozy hoe za mibaina. Fa ny zanako lahy na ny zanako vavy tsisy mianatra amin'ny lycée izy. Taty aoriana indray. Manaona lesy le zanakay lahy zay. Tsy efa aty andafy daholo ve zay? Tsy elako lesy ohatran'ny tsy azoko mihitsy elaty Fleury ozy izy. Ahoana lesy no andefatsako ny zanako any an-tafy nefa ny karamako ohatrinonao izy lery. Oka lesy Rasidy ho ahy. Elahy lesy aza dia manao amin'ny ohatran'io. Fleury ohatrinona ny vola alefa any an-dafy ny hofatrano ny fianaran'ireo ankizy ireo amin'izany miampy amin'ny fiainana ny vady aty Madagasikara dia ahoana izany ozy? Tsisy mianatra taty andafy ny zanaky Rasidy fa tany amin'ny université tany Madagasikara. Sinona anankiray toko zany anankiroa telo ahafahanao matsapa fa tsy tao anatin'le hoe nisy vola be io bandy io. Satria inoko tamin'izay olo zay fa tsy nandainga izy ary alohan'ny tenenako an'izao zavatra zao dia nanao verification
dia marina atao Madagasikara daholo ny mianatra zanaka Rasidy. Zany hoe tena lebandy zany, tena malgré zany Rasidy zany zanaka mahitahita zany première république eny zany. Ny sakry izy nody andeha ody nompon'ny tanindrazana. Eo indray manko tsika malagasy amin'izao zay tovitovy amin'ny professeur Albert Zafy ihany koa ty olona ity, toute proportion gardée. Fa Rasidy tsy misy intéressé tamin'ny politika mihitsy na indray makary. Na indray maka zao tena teneniko zany. Ahoana Rasidy mba ahoana la miditra ao anaty gouvernement talesy? Io gouvernement io dia mba ialana eo amin'ny énergie aza amin'ny adaladala lesy fleurir. Io fa gouvernement zany hidro amin'ny gouvernement Belgique. Tsy nety Rasidy. Vototra ny affaire. À peu près eo amin'ny folo taona eo ny tany taona 97 nahakamako an Rasidy fa tsy nanao business zay na France. Le jour le dala lasa namako vita daholo ny businessको tao amin'ny Jirama. Na jusqu'à zao ary lasa nanontany tena hoe fa ahoana tokoa moa zany. Tena nandra mihitsy ala Fleury namana akamany lava ny DG dia la tsy mahavita business. Sarotra be. Raha hoe ny directeur amin'ny approvisionnement tamin'izany, zany koa tokony voasambotra koa zany. Hitako tsara ny évolution hoe iny fa menga be ny tranon'ny Ngambinitso. Jirama io directeur amin'ny appro izy amin'io. Rasidy dia iny lalitra eo ambony latabatra iny braony ary tsy vitany mamono azy. Comme il dit pasteur Théandrazana Vele, c'est un honnête homme. C'est vrai, j'en ai jamais vu deux. Olona roa telo ny hitako honnête hatramin'izay. Rasidy ao anatiny. Madame ministre Razafindrakoto, ministre ny justice faharoa. Fahatelo Arletra Marson. Ho an'izay tsy voateniko aloha dia ialako tsiny raha diniko tompoko. Fa ireo no tao anatin'ny expérience-ako. Madame ministre Razafindrakoto arangama zao mety gako hoe fa tadidin'ny Fleury. Oui, tadidiko. Misy anankiray izay koa fa adiniko ny anarany. Ministre ny justice koa izy vehivavy koa. Tsy mpitsara rehetra koa raha mifopo. Dia navoaka ho aho Garavely Albert. Monina eo akady fotsy, akady tapaka. Fa ngia Rasidy raha tsy diso atao mandry tsara izy. Dia mitazomina ao Tanimora. Sauf hoe nisy vaovao hariva teo. Na izany na tsy izany, na nivoaka ary Rasidy dia inona ny cadre-ny lalàna hamoahana an'izany. Grâce présidentielle sisa izay amin'ny Nouvel An angambany io. Satria rehefa tratran'ny pression manko Lery fa hita ny fahamay dia lany pa tonga dia anaovany grâce io. Grâce eny io tadiny izay. Satria ity zavatra ity mahamay be io mahamay be io
Rehefa nandeha ny déclaration ny antsoavy nataon'ny pasteur Tendrazana Arivelo. Izay nataoko amintsika hoa hoe misy ny sain'ny malagasy sasany any amin'ny fitombenana no mipetraka. Mialatsiny amin'ny tena izany tompoko. Tena mialatsiny miala fony. Misy ny sain'ny malagasy sasany tsy maro izy ireo fa vitsy any amin'ny fitombenana no mipetraka. Zao e. Raha ohatra ianao mpitandrina izany dia malala ny antanan-tohatry ny fiainana ary mitondra fiangonana, mitondra ny malagasy, mitondra ny mponina dia malala ny zavatra rehetra. Izany hoe ireny mpitandrina ireny izany raha mpitandrina mahitsy ohatran'ilay pasteur Tendrazana Arivelo ireny dia mitaiza sy mananatra ary mampitandrina ihany koa indraindray satria tady andehany amin'ny tsy tokony ho izy nefa andehany raharaha le moaligny marina message pastoral fa hampitandremana ihany koa nefa hoe filoham-pirenena sao dia mba tsy raha fampitandremana tamin'ny teny ampahendrena ary tena raha ohatra manko ianao miaina amin'izany atao hoe anatina finoana izany sy hoe zanaka mpitandrina dia malala ianao hoe afatra pastoral iny sady kristocentrika satria napetrany tsara teo am-pelatanan'i Jesosy tany amin'ny farany ny zavatra rehetra niteneny ary tsy miteny tamin'ny fahasikana izy na inona mandeha azy. Tena nitsiriritra ary tena midera ny pasteur Arivelo. Hitako tao anatin'ny segondra kely vitsivitsy atohana ny fony ary araka ny tenin'ny vazaha hoe il avait pratiquement les larmes. Hitako hoe tena atteint izy. Pourtant c'est un grand homme, c'est un bel homme, il est grand aussi par la taille, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Efa misy olona sady miteny io indray ny rasisme, io indray ny tribaliste amin'ny côté tsisy fitenenana teo na ray aza hoe tribalisme, tsisy fitenenana teo na ray hoe fédéralisme. Zay manko les contre-attaques amin'ny communication ataony avy any amin'ny fitondrana dia rehefa malemy saina ianao dia tratrana. Tsara fatarina ny tantaran'i Madagasikara vao miteniteny foana momba an'ity Madagasikara. Raha ny fiavian'ilay professeur dia tsy mety ary zavatra tokony ho fantatritsika dia zao. Misy fianakavian'ny professeur na fianakaviana Tendrazana Arivelo anie milevina ao Antananarivo. Tokola Victor Miadana manontania nareo, manontania ny atsimo, manontania ny avaratra. Ary raha misy andriana maty any amin'ny faritra, any amin'ny
Sofia sy ny faritry ny tsy mety any mandro tsara sy ny karazan'iny zany dia aiza ny milevina ny fasany tsy mety mafantatritsika ve zany dia ahoana no ampanavakavaka ny pasteur Jacob teny Razanarivelo tena miala tsiny tokoa fa tsy fantatrareo ary tsy fantatrareo le fianakaviana miala tsiny tanteraka tsy possible mihitsy ary faran'izay tsy possible zany rezadio fa pasteur FJK izy natao hoe pretra mopera koa ry izy malala pretra mopera koa zanaka andrinambolo fa jamais zany andeha hanavaka tokoa tsy ao anatin'ny vocation zany olona zany ary tsy izany mihitsy ny tezan'ny ray aman-dreniny azy ny olana dia zao hoy le raha naman'izay any Côte d'Ivoire zao hoe Fleury ny problème ny Fleury dia zao najanony dralahy le échange entre ny malagasy hoe ny malagasy mpianatra avy any Dego miakatra tanà dia ny mpianatra avy ao tanà makany Dego ny avy any Toliara makary dia misy échange ohatran'izay fa maro anie ny malagasy tsy mahalala amin'ny fireneny tena maro e dia manjary manana foana tonga amin'le tamin'le camp-le zazavavy anankiray iny hoe mitsoron'le tompotrano hoe za tsy tiako aty mbola misy an'izany amin'izao fotoan'izao tompoko misy zany za zao raha mbola misy manao hoe tandremo fa bory zany iny tsy manadiady akory ianao iny ianao tonga dia miteniteny foana bory zany iny tandremo alao azava tompoko ny dikany tsy tanjo zao fandarana zao androany dia ampanajana reto ampanetretena to mba tsy hisian'ny fiangarana dia mangady zay sady mangavo reo mangavo tanandro avao ireo gadra politika reo avao ireo gadra politika reo tena mangavo tanandro to manana mivady amanjana izy ireo ny ratsy ataony manody takan'le namana manody ny ratsy atao tena manody mino ve nareo reo lafa tena mahita telo tsara minena tena mba mahantany anareo tsamy mihitsy raha resaka vola le roa ndeza misy fa tsara tsotrany fazambasim-bany ohatran'izany le ray aman-dreniny taranaka malagasy sy fianakaviana malagasy maromaro ane no manodidina amina olona ray aty zao dia fa misy miozonozona mihitsy hoe un jour je serai président fa tsy maintsy azoko reo bantrose misy an'izany mpianatra za ozy izy monsieur Fleury tsy hanao ohatran'le teneninao hoe miravoravo tanana ny tanora avy any amin'ny faritra dia tsody any Madagasikara noko tanindrazana rehefa vita amin'ny fianarana za ody mihitsy ozy izy efiko hiaritra trefila ozy izy fa tsy maintsy ataoko zao filoham-pirenena ny renany fa tsy ho amelako izy mihitsy amin'ireo kenao ny eo mbola tsy ampy taona firy taona ianao zao roa amby telopolo taona ozy izy fa miandry ny doctorat vita dia vita tohizatra any amin'ny professeur hatrany agrégation fa
Lany andro amin'izany ianao zany. Aleo ataonay io. Ianao mbola oela vao feno efapolo taona. Mila olona mahay firenena sy olona misongadina. Fa tsy mahoaka izy, romotra izy. Tena romotra tanteraka. Lasa hoe jereko le statistika ato. Mety manko le rasista ve IANR sy vato bleu 75% amin'ny malagasy no miteny hoe rasista izy ireo. Lasa sehokatsika menakavy. Samiary nareo. Mivadika be zato. Aty izy hitanareo. Dimy amby fitopolo isan-jaton'ny malagasy miteny rasista nareo mitrano. Ka raha tsy hivadika nareo amin'ny famindranareo dia izany teny anareo fa hiolona seulle nareo mitrano. Za raha miteny amin'ity 25% ity, misy boostanareo ty. Firy ny fake amin'ity, tsy maromaro. Tsy azo eritreretina misy amin'ny fake amin'io, fa tsy tafakatra metra 25%. Ny sandam-batonareo mitsamo hoe raha be indrindra fa 7% sisa. Zay ary ny androany fa dia fanao velomintsika. Misy hira anankiray izay mba hira amin'ny akamo, rehefa feto. Ampatsiaro ny SGNA, ohatra amin'ity SGNA dia alefako foana. Alevare, ndao. Anti fatratra ery zanako amin'izany hira. Ndao. Azafady fa nitapahako misy vaovao ty. Nangataka apelina zany tsika. Nangataka apelina zany ny fianakaviana Rasidy Désiré dia nahazo menasy ny mpitsara miainga avy any Belgique, miainga avy any amin'ny ministeran'ny kolikoly, ministeran'ny communication zany sy ny information. Hoe zay mpitsara mitsara an'io dia mikatra. Dikan'izany tokony hisy fitsarana rapitso ho an'ny Rasidy satria apelina dia voatery tsy nasiana fa ny fanagadrana an'i Rasidy nasiana omaly. Nareo amin'izany zava-doza mampito ihany.
Katinova